Tompokilay sy tompoko vavy. Anatiny fanatanterahana tanteraka ireo politika mpanavaozana isika izao, anisan'ny vaindoha andrarantsika hatrany ny fitadiavana vahaolana maharitra mikasika ireo olana andavanandro sedrain'ny vahoaka malagasy toy ny fisitrahana rano fisotro madio. Iarahantsika malala fa ny faritra atsimon'ny Madagasikara, fa indrindra ny faritra Androy dia efa niatrika sedra maro nandritra ny taona ny fanesy, ny haitany miverimberina, ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny tsy fampiandrano izay miteraka fahasahiranana lalina ho an'ny mponina any Androy. Tsy azo ekena intsony ny ahitan'ny vahoaka malagasy mbola mijaly noho ny tsy fisian'ny rano fisotro madio. Izany indrindra no antony nanosika antsika hanamafy ny tetikasa rano fisotro madio ho an'ny faritra atsimon'ny nosy. Efa manangana sy mbola mahanangana toadrano isika hanatitra ny tambajotran-drano fisotro madio, hanao lavadrano maro kokoa, hiaro ny loharanon-drano sy hanatsara ny fintantanana azy. Saingy tsy hijanona eo isika fa hampiditra ihany koa ireo teknôlôjia vaovao afaka mamaly ny filan'ny faritra tena hiharany tsy fahampian-drano. Anisan'izany tetikasa famadihana ny ranomasina ho lasa rano fisotro madio ao Ambovombe. Ny tanjona amin'izany dia namokatra rano fisotro madio 500 metatra toratelo isan'andro, ahafahan'ny mponina mahery ny 5,7 alina misitraka rano madio sy azo antoka any amin'ny faritra Androy. Tompokilay sy tompoko vavy. Anio isika dia manao sonia fifanarahana fiaraha-miasa miaraka amin'ny orinasa Oreat Resources. Fiaraha-miasa mifototra amin'ny fifampitokisana, ny mangarahara ary ny fanajana tanteraka ny lalany Madagasikara. Isaorako manokana ny orinasa Oreat Resources noho ny fahatokisana napetrany amin'ny Madagasikara sy ny fahavonona ny ara-iasa amin'ny vahoaka malagasy. Ry malagasy namana, misy hira malaza any Androy milaza hoe Androy tany milevin-drano. Malaza io any misy rehefa inona ny ireny dia misy milaza hoe tsy misy ilainay hoy izy raha tsy rano. Misy an'izay ny any Androy. I Androy dia misy vahoaka tia mamboly, mazoto mamboly, fa noho ny fisiany tsy fahampiany rano sy ny rotsakorana any amin'ny faritra Androy izay dia mijaly fahizay ny faritra Androy. Indraindray zahay any Androy mieritreritra hoe ampahatraina an-tsitrapo ve i Androy mba hahazahoana famatsim-bola isan'andro, isan-taona. Raha izany tokoa ny zavatra misy dia toy ny mialatsiny mampiasa teny frantsay kely otage le vahoaka any atsimo. Zay ny vahantsika zao efa misy foto-drafitrasa ataon'ny ministeran'ny rano any, misitina ny rano avy eo an-dranogoa makany Ambovombe. Nisy fahatarana kely izy raha tokony ho vita ny 15 août, fa mety tsy ho vita raha tsy any amin'ny faran'ny volana août sa anoany angamba ilay izy raha ho tratra, satria misy fahatarana ilay fantsona izay tokony tarihana ny rano makany Androy. Tsy ho ampy any Ambovombe nefa io rano io fa mbola mila tsika. Zay nanaovana an'ity fiaraha-miasa miaraka amin'ny Oreat Resources tia, anaovana an'io usine lehibe izay mpamadika ny ranomasina ho rano azo ampiasaina amin'ny fambolena sy azo sotroina, amin'ny teny frantsay dessalement. Zay no nisiny izao tetikasa androany izao. Raha tsy miova ny fandaharam-potoana dia amin'ny faran'ny volana reo orinasa reo efa tonga any Ambovombe. Ny toerana tena asiana azy moa zay toerana atao hoe Tsirangoty, eo amin'ny 7 kilometatra miala ny Ambovombe izy io, izany hoe tsy maintsy mbola manao pipeline eo amin'ny 7 kilometatra mitarika azy makaty Ambovombe. Tsy ho laniny Ambovombe io satria ny mponiny Ambovombe mety tsy ohatra ny 5,000 sy ray alina akory, mety tsy ohatra ny 15,000 akory, nefa izy io natokana ho an'olona 5,000 sy 7 alina. Dia mbola ho jerena indray koa ny mety hanitarana azy amin'ny faritra manodidididina ny Ambovombe mba hahazo rano.
raha tsy miova ny fandaram-potoana farany volana zareo fa anya ny fitaovana rehetra zay amboarina ny Chine amitsika miteny zao a mety novambra no tonga eto Madagasikara dia manomboka manao ny fandrafetana ny usine zareo a dia raha nyresaka anjareo any amin'ny farany volana janoary dia efa afaka mandeha ny rano any Ambovombe, zavatra mbola tsy nisy tamin'ny tantaran'ny Madagasikara zany a usine de dessalement lehibe ohatran'izany fa dia makasitraka ny Oreat Resources. Ny fanjakana malagasy koa dia vonona amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa Oreat Resources zay zavatra tokony iaraha-miasa hanatsara ny vahoaka malagasy ny firenena sy mba azahoanareo tombontsoa ihany koa. Makasitraka tompoko lahy, makatela tompoko vavy. Resaka vina politika faritra amin'ny Zakatena no resahantsika izao. Ny tanjona amin'ilay faritra amin'ny Zakatena ny vina politika dia ny amezana fahefanana aty amin'ny faritra mba tsy andry ny any amin'ny fitondrana foibe foana zay vao no zavatra ka na imprimante ray ary ohatra sy mba aty amin'ny ataoko hoe sampanjarapanjakana aty amin'ny faritra dia andry ny fanapahan-kevitra any amin'ny foibe fa tena Zakatena izay. Ary aoka aloha hazavaina fa ny dikany hoe Zakatena dia samy hafa amin'ny fahaleovantena, samy hafa misy ny atao hoe indépendance sy ny autonomie, fa ny Zakatena dia misy atao hoe firenena ray lehibe, firenena foibe ihany fa Zakatena afaka mandidy sy manapaka maso mandidy aty amin'ny faritra ny tompon'andraikitra na olom-boafidy io na hotenjeny io indrindra fa ny olom-boafidy fa tsy andry baiko na iandry fanapahan-kevitra avy amin'ny fitondrana foibe foana. Kaninay ny vina politika zay le nefa tenanay foana ny fitondrana ny firenena ny ahafahana mijery mampanjoso dia tsy tehina fotsiny état unitaire état fédéral fa ny anay dia état unitaire province na région autonome zany hoe faritra faritany sy faritra amin'ny Zakatena ao anatin'ny firenena ray ihany dia zany hoe fanomezana fahefana mivantana an'ireo olom-boafidy zany hoe misy constitution mifehy an'ireo olom-boafidy misy olom-boafidy misy nambarantonga mety tonga amin'ny atao hoe lehibe amin'ny faritra na gouverneur na tsaiko na président kely zay mitsotsika anazy fa mifandray atendro amin'ny misy politika mpanjakana foibe ihany zany aloha dia inona aloha ny tanjona voalohany amin'ilay faritra amin'ny Zakatena ny zavatra apetraka voalohany aloha dia fizakatena ara-bola amin'ny faritra zany hoe tsy maintsy atao mahare tena aloha ny faritra amin'ny fitantanana ara-bola ny amin'ny fidiram-bola raha mampidi-bola zao ny aty amin'ny faritra hoe faritra avarak'ohatr' izao dia izy tonga dia mitantana ny ampahany betsaka amin'ny vola miditra amin'ny faritra anankiray zay vao miara-misalamy ny fitondrana foibe fa tsy ohatran'ny taloha iny hoe rehefa misy vola miditra dia amonina ny amin'ny fitondrana foibe foana aloha ao amin'ny trésor dia ao ndray zay manapalitaka azy anka miodikodina izy na sady ela be le fomba fiasa no mbola tsy ihana fa tonga dia rehefa misy vola miditra aty amin'ny faritra tonga dia mijanona aty amin'ny faritra fa misy apahany amin'ny atao hoe makany amin'ny foibe amin'ny mafanjakana ray tsika dia eo le lalàna no ambarina eo le constitution no ambarina fa ny fizakatena ara-bola aloha no atao mampandroso ny faritra rehetra dia mahatapaka amin'ny vola miditra aminy mahatapaka amin'ny vola miditra ao aminy ny tantana lehibe teo tanatsoa na gouverneur na filohan'ny faritra na io dia fa le atao hoe mafanjakana ray azy rehefa misy fiaraha-miasa amin'ny any ivelany na amin'ny atao hoe accord de coopération dia eo le fanjakana foibe no mandrairaikitra ka miara-misalama faritra ahoana ny tsinjarana aty arakaraka ny sehatra zay atao hoe iatefan'le fiaraha-miasa na fanavolo fa zay zany aloha vina politika ho any tena mampandroso firenena faritany faritra amin'ny Zakatena province région autonome ny voalohany aloha dia fizakatena ara-bola ny tena zavatra be fa tena mandidy sy maso mandidy amin'izay ny atao hoe aty amin'ny faritra resaka ara-bola mba aingana ny fanapahan-kevitra ny amin'ny zavatra rehetra mila fampandrosoana aingana ny amin'ny rehetrarehetra fa tsy andry ny fitondrana foibe foana fa mbola maro koa ny atao hoe vina isana tsipriana ato anatin'ny faritra amin'ny Zakatena fa zay aloha resaka ara-bola resahantsika voalohany.